nitondra fanazavana tamin'ny Aino Manjery tamin'ny gazety ihany koa ny mpanolotsaina manoka ny filohan'ny Republika nanamary tena moa zany ninina fanazavana ho ambaranao dia nitondra fanamarina teny izany satria be loatra ny tsikera izay nitranga mikasika indrindra ny fikarakarana ny fetin'ny fahaleovantena iny tao anatiny izay tamin'ny alakamisy lasa teo izay zany hoe nampiseho ny karazana amateurisme zany nataon'ilay mpitondra fanjakana zany le régime misy zany le fitondrana vaovao raha izay sy ny faharoa ihany koa ny ataontsika hoe nampiavaka azy zany dia ny fitaterana olona marobe zany satria natahotra ny tsy afeno an'ilay kianjaben'ny Mahamasina tamin'ny alakamisy lasa teo. Io moa tonga amin'ilay fitenenana hoe ihany teneniko anareo teo tamin'ny fampidirana hoe qui s'excuse s'accuse izay manamary tena ohatra hoe zay raha vao mitondra fanazavana zany hoe tonga dia manamary tena vao maika mandetika ny tenanao ary ialako tsiny fa tena disony zava-mitranga rehetrarehetra mihitsy ny teny izay ambaran'ilay mpanolotsaina manokana Andriamatoa Jaobarison Randrianarivony tao anatiny izay fanazavana izay ary raha kapoka zany ny fitondram-panazavana izay mientiny dia tena mbola lavitra le tsy mena tsiny moa satria olona avy any amin'ny privé zany na avy any amin'ny setra tsy miankina tsy mahalala ny le rouage le fitondram-panjakana tsy mahalala ny zany atao hoe sens de l'état tsy mahalala ny zany atao ohatra ny zonge rehefa mitondra fanjakana tsisy ifandraisany mihitsy amin'ny setra tsy miankina tsisy ifandraisany amin'ny fitantanana orinasa tsy miankina fa rehefa mahita ny fanazavan'ilay mpanolotsaina manokana ianao dia tehiteny mihitsy hoe le sensan'le hoe mitondra fanjakana mihitsy mbola tsy tafiditra ao anatin'le mpanolotsaina n'le filohan'ny Republika rehefa miteny Andriamatoa Jaobarison Randrianarivony hoe tsy hoe kory sanatria rehefa satria zany nametraka fanontaniana amin'ny mpanao gazety hoe nisy nanamaloka ny hetsika ny fahaenina amby roapolo ny volana Jona iny dia tsy inona kory ozy izy fa ny fisian'ilay fahafatesana olona zany tao anatin'izay hetsika natao izay dia ohatrany hoe mametsiny ny opinion publique hoy ny gazety rehefa nametraka fanontaniana taminy zany hoe ohatrany tsy mba nisy réaction tsy mba nisy andeha ataontsika hoe faneho-kevitra kely akory avy amin'ny filohan'ny Republika nefa matina andritra n'le hetsika ireo olona anankiroa ireo tsy firarahina ve ny dikan'izany dia mamaly zany le mpanolotsaina jereo aniny valiteny fa ngamozy izy rehefa tsy miteny dia midika izay fa tsy voakasika na hoe tsy voadona n'le zavatra nitranga ka raha voadona le zavatra nitranga ianao na voakasika ianao anie ray aman-dreny ianao anie no atao hoe solotena ny ray aman-dreny voalohany eto amin'ity firenena ity dia raha misy maty ve ny zanakao dia tsy mba handefa na dia hoe fiaraha-miory azy fa namaika ny filohan'ny Republika nisy maty namaika azy nandeha nakany ivelany tena gaga mihitsy ianao na dia teny toy inona azy Andriamatoa Jaobarison Randrianarivony hoe tsy hoe kory hoe rehefa tsy miteny izy dia tsy voakasika izy zay mihitsy rehefa mpitondra fanjakana raha tena mahavoakasika anao raha vo incident takan'io tsy hoe maty mort naturel na maty noho ny aretina ary tsy événement tsotra fa fankalazana ny fetim-pirenena dia ny farafahakeliny ataonao mandefa communiqué hoe ny filohan'ny Republika mivady miara-miory amin'ny fianakavian'ny olona maty zay ny farafahakeliny tokony ataonao zay dia atsapana hoe iny ianao fa miara-ory tokoa ary tena concerné touché tokoa amin'le zavatra mitranga fa ianao tsy miteny tsy mivolana fa namaika anao nandeha nakany ivelany le soir même du 26 juin dia ilaza ny mpanolotsaina ny voakasika izy ka dia gaga ihany ny tena ao anatin'izany misy ane zavatra tsy azonao déléguena ozy manko izy hoe efa nalefa tany ny gouvernement ta ozy tonga dia nandray ny andraiky ny avy hatrany hoe prime ministre tokoa zany dia avy hatrany dia teo ampoditry ny andeha ataontsika hoe teo ampoditry nyreo teo au chevet zany ny filazantsika anazy hoe au chevet an'le victime zany hoe tonga dia nanantona andreo le olona naratra ireo zany fa treto mbola tsy nisy mihitsy hoe mba fitondrana fanampiana ary zay ny tena tiatsika tenenina nitosolo ny zava-misy ho ihany tenina Andriamatoa Jaobarison Randrianarivony ary hita mihitsiny zany magaga moa dia hoe spécialiste amin'ny communication na hoe manampaizana amin'ny serasera le mpanolotsaina manoka amin'ny filohan'ny Republika fa elana tsiny aloha fa tena tsy ao mihitsy le serasera raha izany ianao ve milaza fanazavana hoe aiza amin'ny filohan'ny Republika nitsita nefa misy olona maty tsy arenesapeo zavatra zany tsy azonao délégué na mandeha makeny aza ny gouvernement zay mbola fantatra moa fa hoe amin'ity anio ity zany vao hoe andeha hitondra famangina
ndany hoe andehanao le filatsika azy ty andehanao famangina zany andeha tsapalahelo andreo fianakavinina ratra fa nytitsika tenena zany tao anatin'izay de hoe na manao an'izay azany gouvernement tany filohan'ny repoblika na amin'ny alalany fanambarana fotsiny misy zavatra tsy azo delegena indrindra rehefa amina fahoriana tahakan'izao zay aloha tena mba mahagaga mihitsy ny tenenan'ny Andriamatoa Jaobarison Randrianarivony hoe raha ohatra ka ngamo izy rehefa tsy miteny de tsy voakasika izy zay aseho ara mahavoakasika anao mamaiky anao zao nandeha nakany ivelany ary io raha teo moa nitsikeran'ny gazety azy hoe toatra mandeha foana le filohan'ny repoblika ça commence à intriguer mandeha foana isak'izay metsika zao de mandeha mivoaka any ivelany fa io tena mbola manamarina ry mpiainao zay na nanamarina ny famakafakarana ataontsika teto zany teny taminareo hoe remarqué angeo ahy mario angeo ahy le filohan'ny repoblika atsika fa rehefa zavatra mihajahaja rehefa zavatra ny ivelany rehefa zavatra ty am'le snobnob mialatsiny am'le fitenena de tonga foana amin'ny filohan'ny repoblika eo foana amin'ny filohan'ny repoblika na indraindray raha ohatra ny hoe hetsiky ny rotary hetsiky ny layaon sa tsy voatery hoe tena priorité eo amin'ny fiaina amin'ny filohan'ny repoblika ange zany fa ino ny filohan'ny repoblika fa tonga fa ary rehefa makany ivelany moa zany de non parle même plus tena tia mivoyage be le filohan'ny repoblika atsika tia mandeha makany ivelany any fa rehefa zavatra eto Madagasikara ka jereo fa raha vao olona madinidinika raha vao olo tsotra raha vao le saramba be mbahoaka de tsy manaitra amin'ny filohan'ny repoblika tsy maharototra amin'ny filohan'ny repoblika io zao hoe misy olona maty tsy maharototra amin'ny filohan'ny repoblika hafa inona moa nanakana ny filohan'ny repoblika talohan'ny angany na tena miserana mpiara-manidina fotsiny aza nanao déclaration kely ray minitra hoe mirary fiononana ary miaraory amin'ireo fianakavian'ny olona maty ireo tsisy ange nandao ary atao hoe tena tsetsina à la seconde à la minute près mihitsy ny fandaram-potoana amin'ny filohan'ny repoblika mialohan'ny elany tany Rome mialohan'ny angany teto andehanany any Rome fa ndao manina raha nanao communiqué nanao fanambarana zany nge ino moa zany tsy sarotra ny zany afaka miasa ny service communication amin'ny fiadinan teteza fiadinan'ny repoblika milaza manao hoe ino moa zany filazantsika anazy manao communiqué de hoe le président de la république et son épouse présentent ses condoléances aux familles des victimes ohatran'izany zany ary mankahery andreo naratra miara orona mitondra fiononana zay fotsiny nge 2-3 lignes nge zany fa tsy sarotra de maninona tsy nataony le service communication satria madinika de tsy manaitra n'le filohan'ny repoblika fa jereo fa miazakazaka izy vo andeha any ivelany miazakazaka izy hoe ino fa invitena hoe nasainy ny paparay masina ny ivelany tonga de miazakazaka fa rehefa le madinika de tsy hitanao mihitsy izy ohatran'izany ihany koa teo mahamasina voavita amin'ny matso mba nanatena mpanao gazety fa hoe iresaka amin'ny filohan'ny repoblika ohatra ny fomba fanao atramizay zay rehetrarehetra filohan'ny repoblika teo nampitondra fanjakana chef d'état teo raha vao vita ny matso voaka vao mamasina de manao déclaration amin'ny mpanao gazety manao fanambarana satria iny zany mba fomba isadressevanao azafady iny zany mba fomba iresahanao amin'le olona amin'ny vahoaka zany satria fantatrao fa ny ao anatinao cérémonie militaire le mandritra amin'ny matso zany lanona miaramila de nao amin'izay zany mba andrasan'ny vahoaka iresaka de tokony mba miteny ianao amin'iny tsy miteny le Andriamatoa filohan'ny repoblika fa niazakazaka niditra tao anaty le Toyota blindé satria tsy à l'aise izy amin'le vahoaka fa namaiky azy namonjy an'le invité manokana nahazo fanasana 304 novokisana tamin'ny 350 000 FMG na 70 000 ariary isan'olona teny amin'ny lapampanjakany avloa zay de tiany le filohan'ny repoblika ka ninina fanamarinana ataony ny conseiller spécial mialatsiny fa hitantaratreny foana le fihetsika hoe tsy mahay mifangaro amin'le madinika mihitsy ary mievite mialaala n'le vahoaka ny filohan'ny repoblika any zany ny zavatra voalohany loha zany zay tiatsika apetraka kaga ihany ny tena manko rehefa mahita n'Andriamatoa Jaobarison Randrianarivony tena ohatrany hoe mirara marina fa ny filohan'ny repoblika ozy izy tsy afaka nandeha hoe tsapalahelo zany na nandeha namangy andreo olona naratra satria izy mankena nandeha tany ivelany fa soa ihany fa ny disony ny gazety ary tsy soa ihany fa tsy tsika teto amin'ny Free FM no ny teny an'izay fa ny disony ny gazety mihitsiny de ao amin'ny gazety Midi Madagasikara eo amin'ny la une be eo elana tsiny fa tonga de hita amin'ny vandravandra hoe olona maty teny Mahamasina mitaraina amin'ny fianakaviana noho ny tsy fandraisana ndraikitra ny fitondram-panjakana fa mbola tsisy fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana aloha hatreto nodisony ny marina ny tranga teny ihany ny marina
tena angina inona zany zavatra tenena hoe tena mirarahandreo mihitsy ny fitondram-panjakana ka iza zay miraraha io fa le olona concerné mihitsy no mitaraina fa tsy misy ny fandraisana ndraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana tsy mbola nisy ny fitsapana hoe ny prime ministre tonga dia nandena keny zany niaraka tamin'ny PDS hoe nandena namangy an'ireo le olona naratra fa le olona maty anie tsy nisy tsy mba nisy akory nandeha ataontsika zany hoe mbola tsy nisy aloha hatramin'izao efa tamin'ny lakamisy zoma sabotsy androany fa lakamisy ny maty ireo olona ireo tokony maly anie zany nisy présentation de condoléance na mba fiaraha-miory ohatra fa dia ny fantatra moa dia hoe androany zany vo araka ny voalaza ny Andriamatoto Jaobarison Randrianarivony fa hitondra ny famangina ny gouvernement manahirana anie zany mieritreritra an'le izy dia toy izy atsika ihany ny tenin'Andriamatoto Jaobarison Randrianarivony satria indraindray ianao tena zay mihitsy le izy tsy indraindray fa tamin'ity tranga ity zany dia tena hoe il a perdu une occasion de se taire il a raté une occasion de se taire raha za zany teo amin'ny toerany tokony nangina tokony tsy niteny fa arakaraka ny tenenany zany na tonga le na tonga ny adihevitra zany mitrangy ary vao mainka nandetika azy hoe araka ny teneniko anareo teo nareo ianao ozy afapo miteny hoe afapo satria tonga ny olona teny Mahamasina ary tao mihitsy le engouement zany na le fiaraha-mientana izay nandrasana kanefa nisy resaka fa hoe ny mpianatra sy ny lycéen mpianatra tany amin'ny collège zany sy ny lycéen mpianatra amin'ny lycée dia noterena ho avy teny Mahamasina tsy marina ozy zany fa ny tena marina ozy nandraikitry ny fanjakana ozy dia mitaiza ny tanora malagasy mampifo ny fitiavan-tanindrazana sy ny ampim-po-pirenena ao anatin'ireo olona ireo satria tatoato ozy izy matimaty izay ampim-po-pirenena sy fitiavan-tanindrazana izay ary marina ozy fa natosika ary mbola ho atosika ny tanora andray anjara amin'izany fetim-pirenena izany tsy amenona ny stade ozy etaony nahatratra ny langa marivotototra zany ratsorony tsy amenona ny stade ozy fa mba amelomana ny patriotisme sy ny fierté nationale amelomana ny fiandranam-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana ao anatin'le olona satria ozy ny fandraisana anjara sy ny fifaliana mandritra n'izany fety ny fahaleovantena izany ozy ny taratra izany fiandranam-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana izany ka dia falo ozy ireo le mpianatra tamin'ny lycée nandray anjara tamin'izany lanonana izany ary faly ihany koa izy ireo olona natrika ela ny ela teto amin'ity firenena ity ka mpanolo-tsaina manoka ny filohan'ny repoblika ny mampianatra antsika fa ny fandraisana anjara sy ny fifaliana amin'ny fetin'ny fahaleovantena ny taratry ny fitiavan-tanindrazana sy izay ampim-po-pirenena izay no farafakeliny raha ohatra ka natosika ao ny olona raha ny teny le présidencen'ny repoblika nanamary tena manko fa vao mainka nandetika tena tao anatin'le raha tena ny teny ianao hoe fitiavan-tanindrazana sy ampim-po-pirenena naninona ny tsisy fanentanana na anankiray aza avy amin'Andriamatoto Jaobarison Randrianarivony sy ny présidence hoe atsangano ny saina fananganana sainam-pirenena zany ange voalohany taratry ny hoe ampim-po-pirenena friareanao fa malagasy ianao mandritra ny fetin'ny fahaleovantena fa tsy nisy ange zany tsy nisy zany na kely dia hoe taritina ny olona ameno an'le stade satria afa-baraka le filohan'ny repoblika raha bangabanga io stade io tahaka n'izay nitranga tamin'ny investiture dia iny lazainao fa mifahatongavan'le olona teny no ampim-po-pirenena sy fitiavan-tanindrazana insulte zany fa miala tsiny insulte amin'ny intelligence ny olona zany tsy zay no atao hoe ampim-po-pirenena sy fitiavan-tanindrazana ary tsika mahalala tsara n'izany tsy hoe atosika ao ny lycée tsy hoe atosika ao mpianatra ny lycée andray anjara ameno an'le stade ary izy tenany ihany iny le phrase kely ny teneny zany hoe pas pour remplir le stade arakaraka ny tenena zay tsy hoe ameno stade akory ohatrany hoe ndaso ange zany anaovantsika le kisary fanaon'ny tanora anazy ohatra zany hoe isany nakany ohatra zany hoe tsy hita le stylo teto tonga zany le ty stylo ty zany ohatra nahako lala ty tonga vany zany toko dia ozy izy toko za mbola tsy nanontany akory tonga dia ozy toko hoe tsy zany naka ny stylo anao teo tonga dia efa fantatra mazava zany hoe tokony naka n'le stylo dia ohatran'izay tsy hoe amenona izy tady akory na tonga nanasana iandreny mpianatra ny lycée reny fa mba amelombelomana an'le fitiavan-tanindrazana sy ampim-po-pirenena naninona raha tsy nanamary tena fa vao mainka nanala baraka vatany
tao anatin'izay ary fanampan'izay moa le izy ny teny hoe efa tena tsy avitra tsony hono le mpanao politika lehibe reo dia izay onona nasana ny tanora zany ho tonga teny Mahamasina ny antsona ny tanora ho tonga teny Mahamasina ao anatin'izay fitezana azy amin'ny fitiavan-tanindrazana izay dia meo any tena nomeny tena kanefa tsika teto ary norenesinao tamin'ny anao manjery isan-karazany reo mpianatra izay nijoro vavolombelona hoe tsy sitrapona mihitsy ngenina keny fa ny zaraina t-shirt dia nitaterina izay nasiana fiara fitaterana memem-ponana keny ary tany amin'ny lycée io ange oatsy hoe ray naroka hoe afaka nitana secret le olona fa milie ange o mpianatra Anarivony ange voakasika atao izay niteny hoe ny sitrapona ange tsy te andena keny za zao mahafantatra tena nafantatra mihitsy ary betsaka fa tsy olona ray teo amin'ny lycée moderne Ampefiloha dia niteny mihitsy le tao amin'ny LMA hoe zahay ange obligatoire nitenenina mihitsy tao ampianarana hoe présence obligatoire tsy maintsy tonga ary mbola fanampiny aza hoe mitondra ny fianakavianareo nareo mandeha makeny dia anao démontian'izany ve Andriamatoa Jaobarison Randrianarivony hoe tsy marina zany tsy marina zany dia gaga ny teny ny gazety moa nagaga fa tsy niteny an'le hoe tsy nametraka fanontaniana tamin'Andriamatoa Jaobarison Randrianarivony hoe ary le olona nikaramena 2,000 ariary za afaka mitemoane ihany koa fa nahita maso teny atsena na tsotsoana ary betsaka ny olona afaka mitemoane an'izany ny antsoantso hoe avifa 2,000 ariary isan'olona rehefa andeha ny Mahamasina ianao miaraka amin'ny etoana ny fitaterana ary za dia mbola afaka mijoro vavolombelona ihany koa satria niresaka tamin'ireo olona avy teny Sabotsina mena tompoko no taterina leo le fianakavian'ny filohan'ny repoblika fianakavian'ny filohan'ny repoblika izay niaraka nanentana niaraka nanao fikarakarana zany fitaterana olona veny avaradrano niaraka tamin'ny mpitandrina teny avaradrano mpitandrina vitsivitsy mpitandrina FJKM io moa ny fiangonana zany zao efa tena manomboka ampiasaina tanteraka satria manko hoe mpitandrina ny fianakavian'ny ny rahalahy ny filohan'ny repoblika dia lasa amin'izay zany zao le mpitandrina manao an'izao mitandrina manao zao miaraka amin'ny rahalahy filohan'ny repoblika ampidirina ty amin'ny raharaha-panjakana raharaha politika ty dia ireo olona ireo niaraka ny karakara niaraka tamin'ny be ny tanàna na Sabotsina mena izay mahatompony coopérative avitra 109 izay nitatitra n'ireo olona ireo avy eny Sabotsina mena avy eny Avaradrano avy eny amin'ny faritra Avaradrano Andriamatoa Lilafy Sabotsina mena sy ny sisiny kadikely Lilafy mbotra non kadikely Lilafy Sabotsina mena inona koa moa zany mihoatra lazaina nosy avaratra ohatran'izany no taterina ireo olona ireo tamin'ny alalan'ny bus ny taxi be 109 any be ny tanàna avitra be ny tanàna ny Sabotsina mena tompony coopérative raha teo niaraka tamin'ny docteur Eli zany niarana hita amin'izany fiangana zany daholo teo alohan'ny tranon'ny docteur Eli tena Sabotsina mena ary mbola ny karamaina 2,000 ariary ny olona nianga teny afaka mijoro vavolombelona amin'izany ireo olona izay nahazo an'le vola fantatra ndreo izy le miara misaika fantatra tsara ndreo izy ireo miaraka manao an'izany fikarakarana izany fa sao dia ataontsika hoe resaka fotsiny fantatra zany hatrany ambona orina rehetra any nentina hoe andao hoeny Mahamasina ameno an'le kianja ary ameno an'le kianja ny objectif tamin'izany fantatra ihany koa ny fisiny hoe ny mpiasa ny fisiny hoe mpiasa avy eny anivo ny région Analamanga fonctionnaire izay nasaina nanao soni ihany koa tompoko hoe présence obligatoire ary tsy vitany hoe présence obligatoire fa mitondra olona roa isaky ny fonctionnaire ray dia ino zany naninona tsy nitondra fanazavana zany Andriamatoa Jaobarison Randrianarivony asefo manaova démenti amin'izany any raha masa manao démenti an'izany Andriamatoa Jaobarison Randrianarivony ampitenintsika eto le olona nanao an'izany raha ilaina ny olona tratran'izany satria niresaka taminay mpanao gazety mihitsy ary za manokana anisan'ny resaka tamin'ireo mpiasan'ny région Analamanga niteny tamina amin'izany fanampanazavana izany hoe zay angasaina mitondra olona roa isan'olona ary manao soni hoe présence obligatoire ohatran'izany ihany koa le lycéen na le mpiasa na le mpianatra ireo ka rehefa iteny ianao Andriamatoa Jaobarison Randrianarivony hoe tsy marina zany iza no fitahanao amin'izany BDP ary io an'olona Anarivony voakasika le izy le mpianatra ny lycée Anarivony nafarana mihitsy ny tany ampianarana hoe présence obligatoire ny anareo mbola nizaraina t-shirt mbola nanetohana ny fiara be hitatitra ny zareo nakeo Mahamasina nisy zany tena nisy ka tokony tsy niteny ary tsy
insultena amin'izany resaka hoe fitiavan-tanindrazana sy amim-po-pirenena zany aiza misy fitiavan-tanindrazana sy amim-po-pirenena terena tsy misy an'izany fa raha tena ao amin'le olona le fitezana amin'ny amim-po-pirenena fitiavan-tanindrazana dia manaova fotsiny ianao anonsa sy fanetanana amin'ny anao manjery hoe ho atsika rehetra dia aseho hoe amin'ny alalan'ny fahatongavana eny Mahamasina ny amim-po-pirenenao sy ny fitiavan-tanindrazanao etan'le olona fa za terena fa tsy amin'ny alalan'ny fanerenao azy nandeha amelomanao ny amim-po-pirenena au contraire mifanohitra amin'izany azy terenao izy makeny dia vao maika sorena izy vao maika tsy fo aminy zany amim-po-pirenena sy fitiavan-tanindrazana izany rehefa terenao ny fahatongavana eny zany ange le zavatra mahagaga ao anatin'izany fanazavana izany so moa fa nanontanian'ny mpanao gazety an'Andriamatoto Jaobarison Randrianarivony le hoe ka ny mahagaga manko ohatran'ny miintrigué ohatrany manomboka hafahafa le fandehanany filohan'ny repoblika makany ivelany ihany foana dia ozy Andriamatoto Jaobarison Randrianarivony filohan'ny repoblika igny mahazo fanasana foana isan'andro ozy izy fa tsy maintsy safidiana ozy izy ny destination izay arakaraka ny tombontsoan'ny Madagasikara dia gaga zany tena ao anatin'izay fanazavana izay hoe inona zany zao le tombontsoan'ny Madagasikara amin'le nandehanana tany Israely satria hatreto zany mbola tsy nisy fanazavana mbola tsy nisy fanampanazavana mihitsy hoe inona zany le tombontsoa Madagasikara tamin'ny nandehanana tany Israely inona zany ny tombontsoa Madagasikara tamin'ireo le hatreto isaky ny mandeha ny filohan'ny repoblika ary mandeha foana ny filohan'ny repoblika impe impiry zay ny filohan'ny repoblika amin'ny voyager ary raha nisy zavatra record kosa aloha vitan'ny betsaka tao anatin'izay 10 volana nipetrahany teo amin'ny fitondrana izay dia ny fandehanany tany ivelany Washington, Paris, Israël, Belgique, Addis Abeba, Zondre, Rome tena mandeha ny filohan'ny repoblika atsika ary tia mivoyager ny filohan'ny repoblika atsika kanefa tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra nandehanany tany ivelany izay koa zareo tsara ne nandeha tany ivelany ny filohan'ny repoblika raha tsy diso ako nandeha tany Bruxelles ny filohan'ny repoblika nisy cyclone nisy rivo-doza tany faritra avaratra andrefany nosy nisy olona maty tsy nandeha tany ny filohan'ny repoblika fa avy hatrany dia nandeha tany ivelany nisy olona maty nisy olona trabona maro fa avy hatrany ny filohan'ny repoblika dia nandeha tany ivelany verina avy tany izy tsy mba namangy an'ireo olona trabona ireo so indray ny filohan'ny repoblika izy andehany a Rome nisy olona maty tsy nanakana ny filohan'ny repoblika tsy nandeha tany ivelany mihitsy zany koatran'izany ihany koa ny tany Amboasary atsimo nisy olona maty be da be ny olona maty tany Amboasary atsimo nisy olona voatery ny tsopinenana nisy olona voatery ny findramonina nisy ady atrano mihitsy saika nitranga tany fa tsy nanakana amin'ny filohan'ny repoblika nandeha nakany ivelany fa teo foana ny zavatra nitranga tany Amboasary atsimo nisy ndray farany teo fandravana trano tetsakadimbahoaka nataon'le orinasa tsy miankina nataon'le orinasa karana atao hoe Filatex fa inona ny zavatra nitranga ny filohan'ny repoblika ihany koa nandeha tany ivelany tamin'iny ary tonga avany Israel indray izy tamin'iny raha tsy diso ako le mba nanontaniana mikasika an'le akadimbahoaka dia ozy izy hoe ay talohany nandehanany ka iny ka hoe ny antony tsy nandehanany teny ho ny sefa be mpanao politika ohatrany hoe ny japian'ny mpanao politika le hetsika dia izay ny tsy nandehanany teny tsy misy raha iny raha vao le madinika zany raha vao misy fahavoazana na mpanao politika 104 aza nandeha nijapy an'io teny fahavoazana foana ary ianao ray aman-dreny ary tsisy miadevitra an'izany nefa maninona ianao tsy mirarahany le zanaka ao an-trano fa mandeha any ivelany foana ianao mandeha any ivelany foana ka ninona fanazavana ataon'Andriamatoto Jaobarison Randrianarivony mandeha any ivelany foana le filohan'ny repoblika no nefa ny hatreto mbola tsy nitondra ninona ho an'ny firenena malagasy zay fandehanana any ivelany zay dia toy izy atsika le ino mataontsika fony teny moa zany ny zavanitranga iny fa le tany le tetsy Mahamasina zany toy izy atsika dia ozy ny gazety zany hoe kabetabe koa ny ntsikerana azo tamin'le vice de protocole fa tsy namaly moa Andriamatoto Jaobarison Randrianarivony tamin'le hoe tsy nety mihitsy nataon'ny filohan'ny repoblika nanitsaka an'le protocole zany hoe rehefa ao anatina revue de troupe miaramila zany lanona miaramila zany etsika miaramila ofisialy ho an'ny miaramila tsy mila manao kopakopa tanana mandeha manao populisme mandeha makary amin'ny vahoaka ary fa tsy nitondrany fanazavana mihitsy fa dia hoe
ny zava-dehibe ozy izy dia ny fanatsarana raha ampitaina tamin'ny cérémonie d'investiture zay tsy nisy nifandraisany mihitsy cérémonie d'investiture nge tsy misy hoe revue de troupe amin'ny mahenina amby roapolo ny volana Jona sy tahaka ny natao tamin'ny alakamisy iny dia tsy haiko hoe inona ny valiteny mikasika an'izany fa ny tena zava-doza dia lesina nambaran'le hoe naninona ozy ny orinasana fianakaviana anankiray ao anatin'ny hery vaovao any Madagasikara no nomena le service traiteur tamin'ny sakafo teny Avoloha dia ozy izy Andriamatoa Jaobarison Randrianarivony zay ozy izy tsy ny considéré tsy nieritreritra hoe mpikambana anatin'ny HVM sa tsy fa ninay fotsiny aza donona fa vonay pirenena ny tandrovana ozy izy aza donona fa misy vahiny invité internationaux ny filazana azy misy vahiny avy any ivelany zany tsy nisy vahiny avy any ivelany moa fa ny tena marina zany ohatra ny ambassadeur sy ny sisa zany angamba no tianytenenina satria tsy nisy vahiny avy any ivelany loatra tamin'ny hetsika iny fa reo olo reo ozy izy tsy tia lala hoe iza moa no mikarakara n'izany sakafo zany fa mifantatra zareo dia hoe tsarasara ratsy ny sakafo zay aroso amina tsika nafantatra fa tamin'le cérémonie d'investiture tamin'ny fadimy amby roapolo ny volana janoary ratsy be ny sakafo narosony olona teny fa ty zany tsy fantatra Andriamatoa Jaobarison Randrianarivony mihitsy natao hoe sens de l'état tsy fantany zany hoe nikatrano atrano zany any ary tsika zany mba manaitra ny tale général Bianco zay niozonozona mihitsy nanao fianianana fa hoe dia tsy maintsy enjehantsika ok'izay mihitsy ozy izy tia hoe zay mihitsy ny tenin'ny raso fa indramako fa ato amiko ato mihitsy manko ny extrait ny kabary ny tale général Braumalo tena miady amin'ny kolokolo vaovao izay nitondra fanazavana mihitsy ozy izy hoe ndraso jerevantsika le izy ozy izy zao nataony hoe tsy oka ozy izy fa tapitra ozy tapitra tanteraka ozy ny fepitaona zay isiny zany ny hoe ndraso fa tsy hitako le tapitra ozy izy zany ny fepitaona zay hoe misy nikatrano atrano ka hoe ny pray affaire zany no voilà ndraso fa kitsika ty ozy izy il s'avère aussi urgent de combattre le capitalisme de coterie qui avait permis à un petit nombre de personnes proches du pouvoir d'accaparer la quasi-totalité des bienfaits du commerce et des affaires. Il s'agit là en effet d'une forme fréquente et insidieuse de corruption et de favoritisme qui ne peut plus durer et qui doit être démantelée afin que notre système économique devienne plus solidaire et s'ouvre à tous les opérateurs et à tous les entrepreneurs. raha dikako amin'ny teny malagasy tsotsotra fa soa ihany fa nisan'io zavatra io mba interpelletsika ny filohan'ny tale général Bianco tokoa zany de ozy izy hoe zavatra maika mihitsy ozy ny fiadivana amin'le kiatrano atrano zay nahafahany andian'olombitsy akaiky ny fitondrana mahazo ny tombony amina varotra sy ny fandrarana na affaire amin'ny fanaovana fandrarana zany satria endrika matetika ozy kanefa tena manimba amina corruption na kolikoly sy kiatrano atrano zany ary tsy azo tohizana intsony tsy maintsy ravaina ozy zay mba hanana ny toekarentsika mba isiny ny toekarentsika hoe firaisakina kokoa solidaire kokoa ary mba hisokatra amin'ny mpandrara rehetra sy ny entrepreneur rehetra. Andriamatoa filohan'ny tale général Bianco mba mangataka aminao mpanajana mihitsiny zany arak'izay kabary miezinezina sy tsara loatra tena on a envie de donner toutes les chances tia meny chance rehetra mihitsy anao amin'ny tale général Bianco mieno an'izany zavatra zany Andriamatoa filoha reo le olona akaiky ny fitondrana mahazo an'ity fandrarana rehetrarehetra ty ange io zao ny filoha ny conseiller spécial amin'ny filohan'ny république mihitsy tompoko no miavoe no miaika ao anatin'ny gazety hoe tsy nijereva anay ma-HVM na tsy ma-HVM azy io aloha fa dia ny sakafo ihany mamaika anay tompoko le kiatrano atrano zany tena hitanao taratra nakaendrika ny vandravandra tamin'io teny Avoloha io dia hoe olona akaiky amin'ny olona mpikambana ny orinasa mitondra ny orinasa mikarakara ny service traiteur dia orinasa na mpikambana ao anatin'ny HVM. Andriamatoa tale général Bianco tompoko azafady indrindra io zao misy ka anankiray na corruption satria infraction liée à la corruption manko le niteneny teo favoritisme forme fréquente et insidieuse de corruption ozy
ary favoritisme zany ketrano trano takan'io neken'ny talehany neken'ny mpanolo-tsaina manokany filohan'ny repoblika io andraso aloha ampatsahivitsika kely ty raharatany a frantsay ty zay nitarika ny fionganany Jean-François Copé izay tsy izy akory fa nitarika ny antoko akavanana UMP Union pour le mouvement populaire UMP zay akaiky an'Andriamatoa Nicolas Sarkozy tamin'ny fotoanandriny nandritra ny fampelezakevitra eritrereto zany fampelezakevitra ohatrany hoe volany ohatrany hoe volany ao an-tranony ao volany antoko nandritra ny fampelezakevitra tamin'ny taona 2024 dia orinasan'ny olona akaiky an Jean-François Copé filohan'ny UMP no nahazo ny serasera ny tsenanasana serasera nandritra ny fampelezakevitra Nicolas Sarkozy ripianao zany tsy raha-panjakana tsisy idiran'ny fanjakana mihitsy zany fa volany antoko atao hoe UMP de ny antoko zany tena tsisy volam-panjakana na ariary azy fa le orinasa tsony hoe Big Malion zany io orinasa io an'ny ray am'le olona akaiky an Jean-François Copé nefa io nahazo an'le service na communication na serasera nandritra ny fampelezakevitra Nicolas Sarkozy manokatra fanadihadiana tompoko ny fitsarana frantsay am'izao fotoana izao ary voatohitoina ao anatin'ny scandale Big Malion io daholo na ny filohan'ny UMP na ny talehan'ny fampelezakevitra Nicolas Sarkozy eny na de Nicolas Sarkozy candidat azy hoe ahoana moa ianao candidat ve de laza hoe tsy afantatra ny fandehan'ny vola tao anatin'ny antokonao tao tsy maintsy fantatrao zany fandehan'ny vola zany ary io aza no mandeha ataontsika hoe sakana lehibe tsy afahan'ny Nicolas Sarkozy tena mbola hoe miverina tanteraka eo amin'ny tontolo politika frantsay amin'izao fotoana izao satria ho an'ny olona tsy mazoto ary tsy mankasitraka izay fiverenan'ny Nicolas Sarkozy eo amin'ny tontolo politika frantsay amin'izao fotoana izao zay dia mametraka mihitsy hoe enao ve tratrana scandale be ohatran'io ny antokonao UMP nandritra ny fampelezakevitra ao dia enao ve hieritreritra hiverina hitondra firenena amin'izany efa tasy zany na zavatra mahakasika anao zany ka na tsy izy mivantana raha naka ny vola tao anatin'ny posiny hoe nangalatra an'le vola na hoe nanao surfacturation tahaka nataon'le orinasa tsy miankina io le fisiny le ketrana trano fotsiny hoe orinasa tsy miankina akaiky an'ny Jean-François Copé filohan'ny UMP tamin'izany fotoana zany no nikarakara ny serasera nandritra ny fampelezakevitra Nicolas Sarkozy anokafany ny fitsarana frantsay enquête zany fanadihadiana zany satria zay tompoko natao hoe kolikoly favoritisme ndikan'izany kolikoly ka io zao ny mpanolotsaina ny filohan'ny repoblika zay izy raha teo dia manana société de communication zay izy no nikarakara nyzany fampelezakevitry irajionary mampianina izany izy raha teo ihany koa nikarakara n'le salon farany teo salon sim les salons salon international des mines, hydrocarbures et équipements. C'est natao teny amin'ny CCI vato nampimenimena maro mihitsy ny fikarakarana hoe tsisy nandeha tamin'izay loany favoritisme mikasika an'izany ka raha ohatra tena te ame ohatra raha te ame crédibilité any teniny tale général Bianco dia mangataka aritsika atomboy amin'izay ary ny fanadihadiana amin'ny resaka kolikoly atomboy amin'izany favoritisme kiatrano hatrany io ny rahantsika rehetra nahita io fa niaiky an'izany Andriamatoa Jaobarison Randrianarivony hoe mpikambana izay aloha tsy nijery na mpikambanao anatin'ny HVM na tsy le sens de l'état tokony manery anao izay sensany mahafanjakana anao zay manery anao hoe ndahoara aloha anao appel d'offre tsika izy Colbert nge manana service traiteur Carlton nge manana service traiteur reo hôtel lehibe nge manana service traiteur daholo atsoy ary izany voakasika izany manana sakafo tsara izany manana ny compétence izany manana ny expérience izany manana ny traikifa manao an'izany hoe sakafo an'olona 2000 personnes zany raha ohatra ianao ka te hiala zay manko ny teneny hoe niala tamin'le zavatra nitraka tamin'ny investiture hono izy hoe mba manatsara zany satria betsaka ny zavatra tsy nety tamin'le investiture zay vao niaiky 4 volana ty arina ianao 5 volana ty arina vao niaiky eo tsy nety le tamin'ny investiture fa tamin'izany tsy nisy fitenenana ny tenenin'olona teto misy traiteur tamin'izany manao ny atao ny tenenin'olona teto korotana ambony ambany ny sakafo korotana ambony ambany teny avoloha dia nanarina ny tamin'ny investiture anao dia karamainao ny olona tonga teny mamasana satria tsy feny ny olona teny mamasana tamin'izany fotoana zany dia nanarina ny investiture tamin'ny investiture tsy nety ianao dia ketrana trano nataonao ny HVM natsonao zany mpikambanao anatin'ny HVM no tompon'le orinasa nasainao nanao an'izany service traiteur zany tsy mety nge zany tena tsy mety mihitsy ny zany
ny zavatra tiantsika resahana ao anatiny io resaka io hoe raha ohatra ka tena te mba ame crédibilité an'le kabary nataony ary ny teneniny manokana mihitsiny Andriamatoa le général Bianco Jean-Louis Randrianarivony mifita ny teneny mihitsy ny tao anatin'ny kabary ny hoe tena urgent amin'izao fotoana izao ozy izy ny fahafahana mijery akaiky ny fahafahana andeha ataontsika zany hoe mandinika mikasika indrindra ny olo hoe okizay le favoritisme ozy tokony ça ne peut plus durer tsy azo atao tsony zany nefa mbola io zao io zavatra hitantsika rehetrarehetra io dia tsisy firarahinan'le malagasy mihitsy zany fa ny invité internationaux na vahiny avy any ivelany tena mamaiky anao zay foana nefa fête de l'indépendance fête ny fahaleovantena dia le invité internationaux mamaiky anao hoe zava-dehibe amireo fotsiny dia mila mahita ireo hoe tsarasaratsy ny sakafo aroso azy ohatray fa nga tsy fety ny fahaleovantena ao malagasy menao voninahitra voalohany aloha tsy mba hoe le vahiny teny fa le invité internationaux voninahitra ny firenentsika ao le voninahitra ny firenentsika zany dia le fisahosahoana eo anatrehany invité internationaux dia mbola zay tena manamarina mihitsy hoe tiana nation teo anatrehan'le vahiny le ambassadeur sy ny sisa fotsiny hoe feno ny kanja be mamasina fa tsisy firarahinan'le malagasy tao ka na ny fidinao aza ny fandehanan'ny olona makeny na ny fidinao aza ny fandehanan'ny olona makeny mamasina dia tsy nampaninanao satria te izaozao anatrehan'le vahiny ianao aiza ma fête de l'indépendance na fête ny fahaleovantenany zany inge le tiantsika metrahana fanontaniana ao anatin'le izy dia miampy an'izay moa hoe azonao azavaina aveo ozy izy hoe dia naninona kosany dia nandaniana vola be 350 000 na 70 000 ariary par personne isan'olona io sakafo io dia ozy izy jereo ane zany mba valitenina Andriamatoa Jaobarison Randrianarivony za miteny anareo fa mbola mora ro noho ny tamin'ny farany noho ny tamin'ny cérémonie d'investiture ka le tamin'le cérémonie d'investiture nefa zava-doza tsy roa matany mihitsy sika teto namoaka ny taremarika mikasika an'izany dia iny ve ny faninananao iny fa latsadajaka izay le tamin'ity 800 millions de FMG ozy ireo le olona piresaka sy ny mpamakafaka hoe un peu moins que le SMIG latsaka kely ny SMIG fotsiny ange ny olona ray teny amin'le sakafo hoe 350 000 FMG SMIG amin'izao fotoana zao 500 000 mahery kely zany hoe efa latsaka kely ny SMIG karama ray volany vahoaka fotony karama farany ambaniny vahoaka madinika be izao sakafony olona ray teny avoloha amina andro anankiray na hena ozy nisan'ny invité dia na hena koa nisan'ny budget ny totaliny budget fa tena gaga mihitsy ny tena hoe zany ve mba fomba fanamarinana anazy hoe eny mbola kely arono ny tamin'ny cérémonie d'investiture zany ny fomba anamarinana n'ilay mpanolotsaina manoka amin'ny filohan'ny repoblika an'ilay sakafo mbola kely io naninona raha nangina fotsiny dia tsy niteny tokony tsy niteny inge ary tokony tsy nitondra fanazavana tangazety satria vao mainky manamarina tsirairay confirmeny zany ny 70 000 ariary confirmeny zany ny mpiambana ao anatin'ny HVM nazo ny service traiteur confirmeny zany ny hoe marina fa natosike ozy ny lycéen natosike ozy ny tanora ny mpianatra anao an'izany fitiavan-tanyrazana izany namafisiny zany zay namafisiny akola ary izy tsy niresaka mikasika an'le 2000 ariary 2,000 ariary nanakaramany manaiky matotsy miteny ozy ny fitenenana any le zavatra tiatsika tenena ary natonga an'le gazety mihitsy ny teny manao hoe ohatrany manamary tena foana ny filohan'ny repoblika sy ny olona akaiky azy amin'ny zavatra rehetra izay ataony tsy fanamarina tena mihitsy ny fa fisaorana ny olona sy fanaovana bilan nefa dia hita fa fanamarina tena hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany any inge le zavatra tiatsika teneniny ahoana moa ny ilazana hoe fetin'ny olona rehetrarehetra ny fetin'ny fahaleovantena zay mankoa sy tia apatsahan'ny olona rehetrarehetra hoe fetin'ny vahoaka rehetra ny fahaleovantena io fetin'ny fahaleovantena io ary zay ozy ny zavatra ntrany fetin'ny vahoaka rehetra ahoany ny olona mitazana ety avelany mahita anareo misakafo 350 000 FMG par personne ireo olona 300 farany zay manambitany eto amin'ity Madagasikara ity ka vao asa fa ny vahoaka manahoana ao anatin'izany zava-misy zany inona ny mba azo ny vahoaka ny ainana ny mbola pira no zay ny sasany naratra teo mahamasana mba saika namonjy fety ny sasany maty mihitsy
mbola tsy nisy mba geste na fietsika nataon'le fitondram-panjakana nanampiana andreo olon'ireo hatreto aloha zay ny filazan'ireo olon'ireo ary mbola nitaraina ianao anatin'ny gazety androany zay nge ny zavatra misy de inona mahatonga le hoe ahoana ny ahafahana milaza fa fetin'ny vahoaka rehetra io fety io raha zany ny zavatra misy zay zany ny tena tiantsika tenenina hoe tsika nahalala tsara inona ny zavatra ny adevitra nanodidina ny fetiny fahaleovantena iny sy ny netsoana olona teny de tokony nangina fotsiny de tokony tsy niteny fotsiny fa tsy mamita tena zay le natonga antsika nyteny omaly mbola mamita tena de io koa ny mpanolotsaina amin'ny filohan'ny repoblika io ihany nge mamarina le tenin'ny olona hoe rehefa tena zoina ny zava-misy ohatra ny filohan'ny repoblika marina ihany le hoe raha malentouré ny filohan'ny repoblika tao anatin'izay fankalazana ny fety ny fahaleovantena izay na ao anatin'ny asa amin'ny ankapobeny izay atao zany